Radio Don Bosco mba hovanina fandarina rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina mazatra antsika dia ny fanabeany général Désiré Ramakavelona no anao ny famelabelarana-kevitra mba hovana mba hovana Andriamato Flavien, mba hovana Andriamato Bruno, mba hovana Andriamato Dadia, mba hovana isika rehetra manaraka ny fandarana tompoko. Ia, tamin'ny herintsika efa niona teto fomba tsika manao fampiana sy ny tsiakely zay tokony atao sy nataontsika tamin'ny herin'ny manonany amin'izay. Efa hitako maika dia maika Andriamato Flavien. Herina notona te hiala ny tivalana reto ny zany tena marina. Eny ary araka ny mahazatra antsika moa dia manao fonany tsiay ndresaka ny fanaovantsika sy ny fanakalozana tamin'ny fandarana farateo dia ny hoe fahatokisantena. Mba isy fahatokisantena zany hoe isika Andriamato Flavien dia tsy maintsy misy ny fanehoam-pitiavana tena fototra ingana ao anatin'ny fahatokisantena ny fanehoam-pitiavana sy ny fankahirizana am-po fanakakezana am-po eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka zany dia averimbezintsika matetika foana ary izy atao magady sofina reny maheno zany fa tena mbola be dia be mihitsy mbola tsy mahay maneho ny fitiavana io mbola tsy mihitsy zany hoe fanakakezana am-po zany Andriamato Flavien dia ataotsika hoe anisany ihany koa izy iny ny fahatokisantena ataoko ary koa izy dia tsy sasatra mihitsy tsika ny mamerimberina azy hoe tsy maintsy miaina ny fahamarinana. Zany fahamarinana zany indray ohatrany tsy ohatrany nofinofy zany hoe iaina fahamarinana zany kanefa dia zany dia tsy maintsy miaina an'izany fahamarinana zany raha eritreritra izy ny fahatokisantena ataoko dia ao anatin'ny fahamarinana no izy iny ny fahatokisantena ary betsaka ny adolatsentro ny tanora Andriamato Flavien no tsy miaina an'izany fahamarinana zany ary zay tena mampalahelo sy miteraka ahy hoe anahoana re zany no avin'ny firenentsika ty fa io ne tsy sasatra mihitsy ny teny tanora no avin'ny firenena ny fiainana mandalo ny ray aman-dreny tsy maintsy tonga ny fotoana zay ialana amin'ny tony tany fandalovany tony dia ny zanakitsika ny taranakitsika no mandimby atsika ary zany no mahatonga ny hoe zava-dehibe loatra iainana an'izany fahamarinana zany ao anivon'ny ankonana tena zava-dehibe mihitsy tsika indraindray mahafinaritra ny fahametsiny fotsiny efa maninona zao fa miaina ny fahamarinana ve tsika ao anatin'ny tokantrano io ary zay tena fanontaniana mipetraka mihitsy be dia be ny tsy miaina tsony an'izany fahamarinana zany Andriamato Flavien ary zany tena mampalahelo ary dia zay any hoe ny ary io fahamarinana io dia eto dia ny bola tsento mihitsy ny tena nahatsapako zany hoe ny fahamarinana zany satria zao tena ny ataony hoe rehefa tsy misy fahamarinana ny zavatra tsy rariny dia ataondry dadany zany rariny tsisiny zany tsy mba iainanao tokantrano mihitsy tena nefa ny rariny sisiny io dia tena miainga ihany koa avy amin'ny fanajana tsika ne eto sasatra koa no miteny fa ny kolotsaina fototra ny kolom-piainana mototra malagasy atsika ne dia fanajana io Andriamato Flavien na zava-dehibe mihitsy tsika mindraindray ohatrany manana eritreritra ny jery lavitra fa tsy mila mijery lavitra fa zay ao anatin'ny fanajana io moa tsy valapatra amin'izay tsika fa efa mindresantsika foana ny hoe fanajana manomboka amin'ny tenanao fanajana ny tontolo iainana fanajana ny fiarahamonina fanajana zay zay ny tsy ahy Andriamato Flavien fa anio sika araka ny fanampanantenany dia resaka ny hoe ahoana raha moa zany hoe fomba famaritana zany tena hoe fahatokisantena zany ahoana ny famaritana tsy ho tonga ohatsaina mihitsy raha tsy fampizarana amin'ny fotoana ny fararantsika toy izao zany hoe ahoana moa ny fahamaritana anisany ny fahamaritana zany Andriamato Flavien dia ny fahafantarana hoe iza marina moa ianao be dia be ny tsy mahalala ny tenany hoe iza marina ary efa mba nametra-panontaniana hoe iza marina moa ty za ty satria rehefa tsy fantatra koa ny tenanao dia ahoana raha moa ny hoe anovanao ny toetranao ahoana ny fandraisana io rehefa miteny andreo hoe ahafantarana hoe iza marina moa dia hoe inona moa ny toetra anananao sy iainanao teto sika tamin'ny fandarana taloha efa taona lasa maromaro dia niteny mihitsy le karazana toetra misy amin'ny olona misy le mora tezitra misy le be alahelo misy le olona tsy dia mora taitra loatra misy le olona tonga dia taitaidava misy karazany be dia be mihitsy dia reny no azo fantarana hoe iza marina moa zany ianao rehefa aveo ianao gaga manko nareo hoe fa maninona ary any tsy mahay mifandray amin'olona fa maninona ary ohatrany hoe atakatahany olona
sao dia anao le olona mora tesa tonga dia miritona vao misy zavatra na le anao olona tsy mba mora taitra mihitsy hoe taitra ny olona tsy mba taitra fa taitra rehetra vao mamaky fa hoe voabolan-draza antsika no matovy ka tena mipetraka mihitsy ny fahalalana ny toetra ananana io le matovy no tena mamaritra mihitsy hoe ahoana ny fifandraisana amin'ny hafa fifandraisana amin'ny hafa matetika dia ny hafa foana ny menao tsiny nefa ianao tsy mahalala ny tenatenanao ny tena toe-tsainao ny toe-ponao de ny hoe raha vao misy zavatra amin'aka dia manahirana sa mora aminao zay zavatra zany koa anisan'ny toetra tena nanany hoe ary koa ty hoe manambony tena ve ianao io sa manambany tena rehefa hoe mampitany tenanao amin'ny hafa io fanambony tena sy na fanambany tena koa dia miteraka indraindray totoka tena indrindra le fiheverana ny tenanao hoe ambany noho ny hafa io tena io tena miteraka ny tsy fahatokisatena ohatrany tsy mba sa maneho hevitra tsy mba sa mamosaka tonga de vetrany hoe mba mandray fitenenana miafiafy any amin'ny takotakona mipetaka hoe any amin'ny fahakelezana any amin'ny fahazazana eo mahadolatsiny satria amin'io fotoana io ny velarany mahizay rehefa vao pepy foana isan'andro an'andro be desina foana isan'andro an'andro tsy mba mahita nyzany mba hoe fateny famporosina zany isan'andro anao dia mazava ho azy fa tsy atao tena mihitsy andindrindrindra le fatenentsika foana hoe misy karazany efatra le fitiavany tsika tsy hiditra amin'ny tsipri fa le anisany le hoe fileo le fitiavanamana fitiavanamana mandrondro amin'ny dolatsento raiky amby fotoana ny vavikely tena amby folo manambatonga valo amby fotoana tena tokony hipetrahan'io le hoe fileo io le fitiavana namana fa tsy sipakory ary le fitiavana namana io tena zavatra volen'Andriamanitra ao ambony adolatsento mihitsy isan-tanany an'izany atao fitiavana madio tena misy fampatokisana tena misy ataotsika hoe fampahirizana misy famporosina mitarika amin'ny tsara mifanoro amin'ny zavatra tsara rehetra ary raha vao io le fileo hoe fitiavana madio ny ainana tsy maintsy mandroso ny fianarana fa raha vao le sipany ataonao dia io le karazana ohatra hoe fitiavana mpivady nefa tsy mpivady dia fa miomany ianao fa tsy maintsy misy fiantraikany any fianarana zay zavatra ary teto fa verimberiko eto foana hoe ny zavatra tondrotsotra indrindra fatarina fa manao sipa ho anjanaka dia hoe raha tany amin'ny classe de cinquième izy zany amin'ny dimy voalohany foana tonga amin'ny classe de quatrième izy efa midina riam-panibe misy manana sipa io zay efa mba heritreritra tsara nyzaratsika hatreminay hoe avy hatrany dia mibedy azy fa miteny aminy hoe misy zavatra manahirana ny sainao anaka ohatrany tsy mifatoka amin'ny fianarana tso zany sainao zany fa ianao ny taloka zaza mamirapiratra be mahay manao an'izao manao fa tsy avy hatrany dia fibedezana inona indray zao tena atao ty lasa miakamilakamy vavy ka ny sainy tseko ty hoe izy ny kamo fa ny sainy tsy inona tseo ary zay mahatonga tena hoe tenenana zany zavatra zany ary zay zavatra zay dia mbola lazaitsika hoe amin'le tsy fahalalana tena dia mipetraka tsy mahalala ny fisainany any toepony ohatry mandeha fotsiny am'izao zany ilaina mahafantatra satria raha fantantara momba azy Andriamanitra zany dia hainy manamboatra zay heverin'olo lesoka sy manarina zay zavatra tsy mety ny tenanao ihany dia afaka manao zany fa firofironao afaka manao zany tsy afaka manao satria tsy mahafantatra ny tenany tsy fantany hoe izy inona ny toetrany dia zay ary zay zavatra tena zava-dehibe ny toetrana tokony hananana ihany koa amin'ile hoe sy ny fatokisatena dia hoe tena misy le zavatra tenen'ny malagasy foana hoe samy soran'ireny menaka tena zava-dehibe ny hoe vita ny vety maninona ny tsy vitako bazavao kely hoe samy soran'ireny menaka satria misy mety misy olona tsy mahafantatra zao matsany eo amin'ny fahakelezana io ny tena misy fotoana mihitsy hoe tena sorana menaka ny zatra ary no mahatonga antsika amin'ny teny hoe menaka ny ainy zay menaka ny tena ilaina amin'ny fiainany tena ilaina mifa tsy manamora zavatra ny menaka ary zay ny tena mahatonga io samy soran'ireny menaka misy le zazakely ndrany mbola tadidiko foana ny na hoe raha vao ohatrany hoe mikokoka anao na ohatrany hoe misy rivotra ankely dia tonga dia sorana ny menaka tata sorana ny menaka dililokoko reny ohatran'izany ary eo ny tena natsapako an'io samy soran'ireny menaka zany hoe tena nisy fikolokoloana fahasanananao ao anatin'ny fahasanana amin'ny alalan'ny rythme zay hoe samy soran'ireny menaka ary tena hitako hoe zavatra tena fampirizana be mihitsy hoe vitany hafa ve dia ao anatiny tsy mba afitatona zay manko le karazana hoe ery anaty manosika anao hanatanteraka zavatra ary io ery anaty ny akamarony le matovilavy
tsy mba hery anaty aprisikanao mifanohitra fa hery anaty misakana zay le ataoko raha voanao manao sakana anaty tsy afavory aonao zany de nafatako tsy afaka etsedotry vitanao raha voanao manao zay satria tena toe-tsaina toe-po mihitsy le izy de tena miteraka misy hery fa hery tsy mampandroso fa hery mampiemitra asa zavatra ny tena ka tena zany tena mazava-dehibe le hoe vita nefa ve de tro vitako tena ilaina le toe-tsaina hoe manana zay le ezaka anaty zay satria zay ezaka anaty zay raha tena marina zay le fatokisatena de fatokisa de miola matetika rehefa teneniko an'izany zavatra zany hoe avy antso vitako zany general zay ara le sakana o zany vao miteny amiko an'izany ianao tro vitanao mihitsy io na olany andro ito asitsika hitady vahaolana satria ianao tonga de fa mametraka sakana anaty ianao mihitsy tsy maintsy manalana io sakana ao anatinao io zay tsika vao afaka mandroso anisany manampy be dehibe ihany ko ny zanaka amin'ny avy amin'ilay mandeny ny teny famporosiny io fa tenentsika foana nge de matoflavien endriky ny fanehoam-pitiavana nge ny teny famporosiny na mpivady na mpianaka tena ilaina ny teny famporosiny ny fiainana rehetra hoan'ny olona rehetra mihitsy firy manao zany teny eto nge de averimberitsika foana le matoflavien tsy mba teny famporosiny nge matetika ny eno fa teny fanapepony fanambanina zavatra ohatran'izany fa de maninona loatra de tena sarotra amintsika mihitsy hoe manao teny famporosiny amin'ny manodidina atsika indrindra mpivady indrindra amin'ny mpianaka de tena sarotra be ve nefa ny tena lazaiko anao fa miteraka fahatokisatena tena miteraka fahatokisatena mihitsy teny famporosiny da anisany zavatra teneniko foana hoe miseho ivelany ohatra ny fomba fiakanjo fa mitao volo ny vehivavy tena anisany zava-dehibe mihitsy miteraka fahatokisatena ny tena ary mba mety tsara koa zany mahay mampiaraka aloko kosa ianao zany ary manendrika anao mihitsy le tao volo tena mety aminao ny menamolotra ataonao amin'ny ataonao lazaiko anao le matoflavia zavatra madinidinika ke fa firy moa manao zany eversika fa zavatra mahazatra ohatrany tsy manaitra tsony mihitsy le izy kanefany reny kely reny ny fahendrena malagasy iny le matoflavia mba tokony mba hitodiatsika ihany nisany fahendrena malagasy le lerikeryka amin'ny mahatondradrano satria zavatra madinidinika tsy ampoizinao nefa mideraka tondradrano miherikerika mahatondradrano ary tsika fa am'izany le teny famporosiny ohatra ny herikerika fa mampitombo ny fitiavana zay zavatra zay tsika de miresaka fitiavana foana lafiny ara-pitiavana foana ny enitsika eto na ina aloha hevitra atao na ina eny ka zay no nyfandaratsika momba ny fitiavana ny antika fa zay ny ataoko hoe mizara misy tsika manao zay teny famporosiny zany tena rehefa zatra manao an'izay anao tena miova tanteraka ny fifandraisana eo amin'ny olomboko mivady tena miova tanteraka ny fifandraisana eo amin'ny zanakao zanao ray aman-dreny tena miova tanteraka ny fiarahamonina misy anao ary tsika efa miteny foana fa fiarahamonina voalohany tsy maintsy hita ny fahatsarany de ny anivon'ny ankonana zay vao mipita any amin'ny fiarahamonina zay vao mandeha makany amin'ny firenena fa aza manao tonga de vetrany de any ambovoniny ny eo atokantrano tsy hita ny eo fiarahamonina tavela de inona ny tonga de azaka zany any amin'ny firenena azaka daholo zay foana mahavoatika andre matoflavia zany nge teny ilana tony ataoko hoe fandaratsika tony anirenany olona indray amin'ny tena laony tokony iaingana fa tsy avetrany de tonga de any ambovonana ary zay le tonga de any ambovonana zay manko miteraka an'le hoe fanomezantsina ho an'ny hafa rehefa misy zavatra tsy mety ny hafa foana ny nahatonga anio tsy mba ianao mihitsy tsy mandiny tena mihitsy tsy mitsara tena zany mihitsy ny hafa foana vao misy ana de sy manondro foana manondro foana fa tsy ianao mihitsy hoe ianao mba miteny hoe eny e marina tena ny fahatosoko reny nahatonga reny mba firy ny olona miteny an'izany ray mpianakaviana amin'ny fiainanao tokantrano na ny reny mpianakaviana zany zavatra tena sarotra hita zany andre matoflavia ary zay lazako hoe iroseho ivelany io tena zavatra anankiray ngezabe mametraka ny fahatokisatena misy andre matoflavia ny tontolo manodidina sena de misy fiatraikany amin'izany fahatokisateny zany satria avy amin'io tontolo manodidina io no miteraka ny sarangam-piainana io sarangam-piainana io koa sa manana ny sarangam-piainana ngeny olona fa raha fa ohatra ianao matoko tena tsy mieritreritra mihitsy ho ambanin'ny hafa no ambonin'ny hafa zay tena tadiko tsara mihitsy zay misy zavatra ohatra ny mampatsiaro kely zavatra efa nianaranay taloha fo mbola mpianatra reny karazana hoe
tononkalo amin'ny teny frantsay reny hoe misy olona anankiray mpanao kiraro zay le tantara kely de misy olona mpanan-karena be mipetraka eo akaikiny de ireo mpanao kiraro io eo amoron-dalana eo izy manamboatra ny kiraro io manamboatra kiraro izy de mihirahira foana de gaga le olona eo pitra manan-karena be hoe fa manino izy ny sahiran-tsaina manino izy ny sorena manino fa inona loatra ny tena hoe tsy ambaratelo ranga io mpanao kiraro io ny mahatonga farifaly ohatrany io hitanao tiako lazaina am'zany de le sarangam-piainana tsy satria ianao le mpanao kiraro eny amoron-dalana de tsy hanana fifaliana tsy hita fiadanantsana fiadanam-po fiadanam-po fa hoe ianao be vola be tena manana ny mihoatra ny tiampy io maninona ny sorena ka zay zavatra anisan'ny zavatra ampitango eo fiainana mbola misy maro ny azontsika tenena le matovavy mikarika anjary fatokisateny zany fa ndeo totoko hoe tapaka ny tapany voalohany de toizantsika manaraka zay ny tapany voalohany de ndao hidirantsika ary ny tapany faharoa mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr m lehibe ny fitomboany mba hovanina @yahoo.fr zay de vita mba hovanina tona zatratsika ny tapany faharoa de makina ny sms avy any aminareo ny 033 08 850 02 no andefasinareo ny sms de amin'ny alalan'ny RDB live afatra miafina kosa de ovakina aminareo ny ato amin'ny RDB live anomboantsika azy misy tantaram-piainako voatatoato itika mba mila fanampiana sy tosikary moraly avy any aminareo tamin'ny alahady taraiky nodial tamin'ny valo fa nisy namanay nahazo final de niaraka tamin'ny tany za de lazain'ny olona tao an-tranonay fa niaraka tamin'ny sipakondro de tandemory zareo mahabevoka zanak'olona any fa mialy zay de efa noazavaiko taminy fa tany amin'ny namako no nahataraiky de nofelahany za fa lazainy hoe be famalina de eo ampinana ny sakafo za sady voalatsa no tabatabainy foana ny ampitsy marainy za raha andeha hianatra de naka sakafo sy gode tany aminy de sady voaopa ny voalatsa hoe raha mbola modial faranony de tsy mahazo mipetraka ato intsony de fa namaly kely ihany andeha voafelaka de saiky tsy andeha hianatra intsony fa averiko aminy ny écolage saiky aloha sy ny volan-tsakafo fa saiky andeha hitsoka de tsy virina intsony fatatianay no nanakana de izao mila hovaky mihitsy ny lohako hoe hoaiza androso moa de akaiza iverina de hoaiza ary indraindray manontany tena hoe fa inona marina tena antony isiny zao tontolo izao zay fa de mirary soa antsika rehetra mba hovanina le izy aloha tena miala tsy miala fomba ako fa tena ray aman-dreny tsy manao ny didiny zany ray aman-dreny zany tady dio tsara fa rehefa niteraka an'io zanak'ireo anao fa de nandray adidy tompoko amin'ny adidy tsy maintsy tanterahana ny adidy manome zo ary ny zo tompoko azo takina io le tsy fatokisany fahasiana diso tafahoatra zany fahasiana za mpanabe no miteny an'izany na ray aman-dreny anao na tsy ray aman-dreny tsy mety mihitsy zany ataonao amin'ny zanakao zany ary raha mandroso io zanakareo ka misy ohatry zamandroa nyreo ny tompona ndraiky ohatra ny olona namon'olona zao zay zavatra zay ary io efa tenenina foana ny eritreritra nge tsy nidariko any vony ihany fa ny tena eritreritra nzay matofy lavy ihany de le fantatsana le teny maharatry ohatra ny atao amin'ny zanaka ohatran'izany olona manao eritreritra am'zany azo torina nge zany ray aman-dreny zany azo torina zany ary engany mba hiaino an'ity fandaran'ity izy afantarany tsara mihitsy de za de milaza am'le zanaka tsy adidinao no mitsoka fa ny ray aman-dreninao tsy maintsy miova fomba fitantanana sy ny fitondrana adidiny ray zany manome zo anao azo notakina tenenao aminy tsy zany nangataka hoteraka fa nareo niteraka zavatra ohatran'izany ia ahoana kay no atao mba amerenana ny fitiavana amin'ny vady fa izy tsy mba manana fitiavana mihitsy mampirafy afoana patron be atao trano manakina sy manambany sy ny sisa zany efa menatr'olona raha isara-panambadiany zany ahoana no amerenako ny fitiavako azy
Ngany fitiavanao azy fa izy ny tokony lehilahy zany iny misoratra masiny mbola tsy tovavaka zany zany miala ty potony tsaratsara ianareo lehilahy tiava ny vadinareo zay vao hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo fa miteny foana an'io rehefa tsy manome fitiavana aza manaiky zay zavatra teny inony tsy fampianarana fomba ratsy akory zany fa zo tokony ananan'ny olona ohatra ny am'izao fotoana zao iny mba tofilavia ohatrany voaitsakitsaka loatra le zo e tena voaitsakitsaka any faladi mihitsiny misy koa tsy mahafantatra ka eny misy mahafantatra fa amin'ny maninana no patron be vady zany nge mitovy zotry patron be zany ianao fa vady teo patron be anao de any amin'ny asanao ataovy ny mahapatron anao fa sy atao hoe mpiasa tsotra fa ataovy zay mahapatron raha olona manakamy de ataovy zay mahapatron anao fa tsy ohatrany zay zavatra tena tsy mora reto le mipetraka aman'olona na mety na tsy mety atao tsy mahazo sitraka zany mihitsy mampalahelo sady miatsara velatsy nefa mba olona mivavaka ihany ho anareo tanora aizany toe titre tsy mora nge mipetraka aman'olona marina loatra nge zany de matovilavy ohatrany hoe le olona koa ndraindray lasa sorena lasa hoe adito tokony am'zay ray aman-dreny miteraka de lasa mety atsipy any aminao fotsiny de noho le fiarahamonina noho le fihavanana tsy misara menakafo sy nama de ohatrany voatery azay tery zay nefa tsy mety ampitiavana foana anaovana zavatra fa raha mahatsaro anao fa teritero aza raisina lezanak'olo aloha nge hoe vola maso izy tsy mba klimy rehefa samy teny iny hoe ohatrany tsy mety nge sao de anivy many fihavana atsika fa samy hafa ny fitondrana akizy tanora am'izao fotoana zao manahirana be aloha miteniny zany vola maso tsy mba klimy tompoko tena manabe sy manampihevitra hiatrehana ny fiainana ny fandaharana isorona betsaka anareo mbola teo foana taorinan'ny olanay marobe zay niarahanay nama de lasa tsy nataoko le olo tiako mihitsy tsy nataoko le olo tiako mihitsy misy vehivavy hitako miaraka aminy eny an-dalana foana indro zay tsy haiko zay relation misy am'zareo fa ny saika efa ratsy ino no tokony ataoko tsy haiko efa ratsy izy tena tokony ataoko zao nge le izy raha mbola tsy mandroaka anao izy ndana mandeha raha mbola tsy namoaka vavy izy tsy mila anao tsony raha mbola tsy nampiasany hoe tsy manome vola anareo menakafo tsony zavatra hafa zay am'izao fotoana zao de lazaiko anao fa be dehibe mihitsy ny vehivavy mpangala vadin'olona manao akasiparana hanimba-tokantrano ka raha ohatra anao ka vao mahita an'izay de iny fasorena vadinao mbola tsy nandroaka vadinao mbola manome vola vadinao mbola tsy nikasy taniny de aza safidinao ngamba zay ny azony azoko teneny fa mitena am'izao fotoana zao de be dehibe ny mpangala vadin'olona tompoko fa de mitandrema ihany tazoniny azo izy fa sarotra ny mila da zavatra inona ny tokony ataoko generaly manana olo tiany za ary tena lasa nivoabe ny fifandraisanay nisy olana be zay tao alohan'ny fivana io fa za efa niezaka tsy niasa be tamin'ilay izy intsony satria ny fiaranay sy ny fitiavako azy no nabahako tena miala azy nefa am'izao ndray izy no miova be malahelo azy ary tena mbola tiako izy nefa za tsy tia niry azy intsony rehefa tsy tiany izy anefa tsy milaza hoe tsy tia inona ny tokony ataoko fa tena malahelo am'izao ka zao ny fitiavana tompoko tsy maintsy andaniny sy akilany ifanakalozana fa tsy mandeha ilo ohatra ny rafidraty fa de zay fotsiny lazaiko anao aza mitomany olo tsy tia na manahira-tsaina amin'io lefa tsy maneho fitiavana tsony amboary ny sainao sy ny fonao fa zany vao mainka ianao mitomina alahelo vao mainka marary foa nefa izy tia makilo aminao mihitsy na ino mandroanao na ino mandroanao tsy raha iny akory tsy mifamaly fitiavana zay rehefa tsy mifamaly de tsy fitiavana zany de atsaharo zay fotsiny niany zany fahatakazy zany tena toko hoe milafy ny fanabeazana zany io nge tamin'ny olona resa de katseko de tsy hainao de rehefa aveo na marary de makasy izy ngamba raha anao kory na hiditra hopitaly any marany zany mila torevitra mangeval za de manana toetra voajanahary charmante ka inona ny tokony ataoko mba hiferezako azy mba tsy hanaitra ny olona mifandray amiko vehivavy manoratra mora voasitona zany charmante izy manaitra olo
iny satria anao mitsikitsiky amin'ny olona tsy manao maso malefaka zay natao inona de ovay le fomba fa vojanahary sakary anao rakitian'ny olona foana izy mahafatifaty za iny zany tsy mamety iny fa fantatao le izy satria fa fantatao hoe saromanto izy zany hoe manitona ny dikan'izany manitona zany fantatao tsara fa ina le tonga de manitona ny olona fitsikinao ny fijerinao marina fa vahojanahary avy aminao fa anjaranao fotsiny hoe raha vao manao tsika am'ty tovolahy ty azo de indray izy zao fa ho avy ohatra ny mahafatifaty koa sindry zany tonga de toriny fitiavana eo anao de ahoa anaiky sa tsy anaiky de any zany am'izay no mipetraka hoe marina fa maniton'olona fa zay olona rehetra za voasitona kosa koa de ataoko hoe manatona de hoe keko any ny mipetrahany vahaolana ny tsy fanekena de zavatra ataon'le olona mahitanao mahafatifaty fahitako azy zay ty toliary tsy mahazo RTB fa hoe ray volana mahery zay nefa mba te iano mafy fa tena tsara be le fandarana de mijerefa any Facebook jerena de RTB live Facebook ingely izy amin'ny RTB live jerena de mahita foana ianao tovavy fito amby roapolo taona mbola tsy manambady tsy miteraka inona ka ino mahatonga hoe olona efa nisarabady foana no tena dia efa intery zay zareo tena mahay maneho fitiavana be amiko ary tiako nefa za tsy te hiaraka aman'olona ny sarabady zany inona no tokony ataoko raha manonteny matoa le olona misarabady no ohatrany hoe tonga eo aminao foana maneho fitiavana satria anao fahitan'io olona efa matrotra manontona anananao zay le izy tsy hoe koa zavatra hafa fa tena fahitany hoe matrotra hoe tia tonga de hita hoe olona matrotra na de mbola tsy nanambady azy so zay le tanora hoe 20 taona raiky amby 20 taona olona tsy manana traikefa-piainana mety mbola tsy de matoko tena ohatrohatran'izany zay ny antony fa za mieritseritra mihitsy hoe misy zavatra hafa fahitako azy le toetranao matrotra no manitona andreo lehilahy efa nisarabady reo zay tovavy 20 taona manana olontiana voaingana izay no niaraka misy zavatra ataony tsy tiako nefa tsy mety nefa ataony za nefa tsy mahasamy laza amin'ny hoe tsy tiako sao izy de mitezitra na hisaraka amiko koa inona en général nataoko asaiko manitsy azy de manokana de manapahevitra mandresa fanapahakevitra hoe zay zavatra tsy mety ataony de teneniko satria ianao mitahiry alahelo foana mandroso foana le taona sy ny fifankatiavanareo de eo ary izy fa hoe angatabady anao de eo anao fa anaiky kanefa rehefa tena miaraka ho tokantrano le zavatra efa vamovo be taomponao sohotsainao to misy zavatra ifandranaka e de iny fa mipoka any iny atahorana any ny atahorana ny alahelo tsy tenenina fa koboninao misy foana ipoa andray andro any ary zay no mahatonga hoe teneno aminy tany mbola tsy lasa lavitra loatra efa teneno any afantarana azy ohatra tsy mety amiko kosa le ataonao zao fa maninaka raha mba zao tsy maintsy ifanarana ange ny fiainany azany ataoko hoe olona mifankaty ohatra misy zavatra tokony jerena ihany lafiny anankiroa so de zavatra ianao tsy tiany izy fa zavatra ataony mety izy mantsy tonga de milaza zavatra tsy tiako izy ka so de mety le zavatra fa izy ny tsy tia azy le olona manoatra ny tsy tia azy ka zay marina mihitsy ny tena hoe tokony fampiresaka zareo fampiresaka zareo de amana zava le anankiray rehefa avy eo fa inona ny antony de rehefa mifanahakalo hevitra eo fa tsy miady hevitra satria raha miady hevitra de tsy maintsy mamosamy tana azy de miresaka aloha de mety ravina ihany avy eo ay le zavatra ataony mety fa zany tsy tian'izy fa iova zany rehefa avy eo de lasa satria mety le zavatra zao any hitanao ny fitiavana manova zavatra be dia be mihitsy rehefa mahazo feno fitiavana na misofina feno fitiavana no enonao hafa mihitsy ny fitangany zay fotsiny izy fa mbola tsy ao tsara le fitiavana matotonga da ohatra hoe zavatra tena eo fa ka voaingana koa zareo niaraka eny ka zay indrindra mantsy any izy ka matahotra nisaraka karakaraky ny tsy tenenanao no matombo amle mety isa raha amin'ny fotoana tsy aposina zay ny tena mampalahebe zay le aleo tsy afenina le izy fa tonga miresaka foana olona mifankaty zany ny aleo tsy mifanafiny natao ifampitsimpona ny mpifankaty
Tian'izay mihitsy. Mba mila torohevitra reto azafady. Nisy tovolahy izay niaraka tamiko, nifankatia tokoa zay ary nikasa ny vady. Maty anefa ilay tovolahy niaraka tamiko, mafy loatra tamiko le izy ary tsy nampoziko mihitsy. Dia am'izao za ohatrany tsy mety afaka atao an-tsaiko sy ao am-poko izy. Tsy mety mino saiko hoe tena maty izy. Mitomany foana no ataoko. Miezaka mba tsy hitomany fa isaky ny mahatsiaro azy dia latsaka foana ny ranomasoko. Inona tompoko no mba ataoko anatonoana azy? Fa ny tena olana tsy mahay mety olona intsony za. Vao misy mitory fitiavana amiko dia lasa alako. Mijaly fa mba torohevitra. Zay ara le nitenentsika teo nge le matovolavy hoe le sakana anaty. Ianao no manao sakana. Ohatra fotsiny zao hoe misy olona mitoto dia misakana hoe za tsy mila olona hafa tsony. Fa le maty any. Le maty any. Fa maty anga iverina tsony. Tsy natsaka iny koa ka Ine, ka zao ny tsy hoe ke fanambavanana tsara fivavana tinylegy. Fantatra fa mavetsatra fa reny fa zavatra tsy iverina tsony iny. Ianao olona mbola tanora. Mieritreritra ve zany ianao fa tsy hanambady? Mieritreritra ve zany ianao fa tsy hanana taranaka? Any iny ametra anazy no avy tsindrovona, jerena tsara. Hoe raha zao zany misafidiko dia misafidy zany tsy hanambady tsony. Misafidy zany tsy mba hanana taranaka. Mizay tapo amiko nefa mana tadidio tsara fa na eo aza ny zanaka vavinao na ny zanaka nadahanao tsy mahasolo ny zanaka naterakao efa nirina. Ary zay ny zavatra tokony eritreretina hoe mba tsindrovy ihany no avy fa tsy androany eny ny andro. Zay zavatra io. Ary io misy fetrany io. Io le alahelo nge rehefa tovolahy rehefa kobonao ela manimba fahasalamana. Manimba fahasalamana. Sao dia rehefa tena tonga any amin'ny faritra hoe marary fo ianao mankofotra ny tanana tsy mahavita indrindra. Zay ianao hoe inaritra manjoa ka tsy nafetena da nisy any sakana anaty foana io arisofo amin'ny tana. Zay hoe mahatonga hoe eritrereto tsara e. Misaina anao tompoko mandalo fa tsy vita ndray ihany fotsiny. Zay eritrereto zay. Ny zoko tompoko dia nisaraka tamin'ny vadiny dia tsy omen'ilay vadiny zaza nefa tsy tamana any aminy. Zany hoe dia resaka any amin'ny tribonaly zany. Tribonaly ihany ny fanaovana an'ireny fa za mitany hoe tsy avelany manao an'izao. Samy manana zona ny lana ny vavy tompoko rehefa niteraka. Sy ianao renim-pianakaviana ihany na raim-pianakaviana ihany no miteraka nefa nareo roa miaraka. Samy manana zofino sy tanteraka amin'ny zazana teraka. Hoe tany amin'ny tribonaly ny raha na tsy misara-panambadiana sy nareo. Miresaka momba an'zaza. Tena be kizitina loatra mamanaiky na miresaka aminy ary mampatahotra sa tsy mba tsy ahazoana sitraka. Zay ara le izy. Reny nge le lazaka anao le matovolavy hoe le tiarana amin'ny tanory. Dia rehefa avy eo lasa mandositra mitsoka mandositra manaraka olona le zanaka eo no voka dia lazaina indray fa le zaza ny zaza maditra efa nataonao no mahaleo monina. Tsika ray aman-dreny koa ny mba tokony andiny tena indraindray. Za dia miteny an'izany foana amin'ireo le olona tonga any amiko. Tsika matetika tsy mba mieritreritra mihitsy hoe tsika ny diso fa dia ny zanakitsika foana. Zay hoe manondro olona foana ka. Zay manko le hoe manondro olona foana. Fa tena misy tanora nge tena lazaiko hoe fa naverimberiko teto tena hoe tena leo monina fa tsy hitan'izay aleha. Dia tena hitanao hoe mikorotana mihitsy hatramin'ny fiainana na ny fianarana n'iny. Inona mahatonga zany dia ray aman-dreny tsy dia halala. Zaza maditra, tsy saina, mafy mafiatoka, manao an'izao manao fa naratsiana rano fotsiny. Zay ny fantatry ray aman-dreny. Io samy manana ny safidiny to rehefa ohatra ka io ohatra ny mandora amin'ny tsy lany ka rehefa tratran'le hoe lasa maditra miry tetrapontra ny zanaka izy anao afabaraky. Tsika ray aman-dreny inge ny afabaraky. Hay le zanany anankiroa nge zao samy any an-tanymora daholo. Zay ny fosan'ny olona. Marina ny zanaka any an-tanymora fa ita ny fosan'ny olona amin'izao ianao ray aman-dreny miteraka. Zay. Dia lasa fijery ny fiarahamonina mahita ny ahy. Koa olona ohatran'izao ny zanany ary any an-tanymora. Zavatra ohatran'izany. Lehilahy 13 taona no manoratra, manana olo-tiana 13 taona ihany koa, samy avy any amin'ny faritra avokoa zahay. Izy mianatra moa efa niasa. Navelako ny asako fa nanaraka azy za. Ny antony nanarahako azy mba hifankazaranay toetra, mety ve tompoko no nataoko amin'izany, marihana efa niseho tamin'ny ray aman-dreniny aho. Dia ataona le asa. Averan'ondro. Dia inona ny amelomana izy rehefa dia hifankazatra toetra hoan'izy. Ohatrany tsy mety amiko zany. Mpanabe tsy mety zany. Mifankazarana ny toetrana nge ny fifaneraserana fa tsy hoe ndeha hanaraka azy dia hipetraka. Farany ianao rehefa ohatra hoe mipetraka ohatry niala tamin'ny asa. Mety rehefa aventana hoe mahitanao koa raha matsiravina mipetraka lavatra. Tsy ho anao voatora kovitra. Hoe ny fitiavako azy ianao an'izao.
tena mivadika tanteraka io rehefa avy eo lasa zavatra hafa ny ahitany azy nenao hoe fitiavana isin'le fifampatokisana sy fankazarana ny aza lazainy fa hoe inona koa tendre latso manaraka lavity ny fiatokisany fahasarotam-piarana nandehanany de niala tamin'ny asany ko zany avy ny lehilahy iny tokony hamelim-bady fa tsy ny vehivavy aya Tiens, mihitsy amarantsika sy ty SMS ty vehivavy manoratra za tompoko manana olo tiany de tsy avelan'ny ray aman-dreniko miaraka zay fa hoe izaho no mila manambady olona manan-karena satria tsara tarehy amam-bika nefa za sy lay olo tiako tena mifankatia mba omeo torohevitra tompoko zay foana angely ale ray aman-dreny azagaky nareo ray aman-dreny raha miteny zanakareo raha razotrona raha miteraka hoe raha miteny hoe nganareo ny anambady azy tsy mivola ihany nge re olona mahasambotra fa firifiry manambady olona manan-karena rehefa avy eo latsalatsan isan'andro anandro hoe volako ty potehany zavatra volako ty volako ty nareo menakavy angamba mahitana ratsy za ihany manampy anao zay latsalatso zay aleo lavitra mbola aleo lavitra olona mitovy saranga de matovy lavy any za tsy manao hoe tsy azo atao manambady mpanan-karena fa rehefa avy eo fandatsana sy fanesoana sy fanambanina fotsiny ataonao na inao ray aman-dreny ilora fojany io za mety ho ambanibaniny satria olona mahantra tsy mitovy amin'ny saranga misy endry zareo ary na le olona koa na le ray aman-dreny aty amin'le vehivavy ohatrotra fotsiny nadivany amin'ilay lazy tsoky hoe saranga ampiainana ambanimbany kokoa ny anazy ohatra manan'izay le tahotra zay hoe taona raha makany amin'zareo ohatra mahaminamina tsy mitovy ny antsika zareo rehefa ohatrohatro ohatra fotsiny hoe asamy misakafo zareo fa zatan'le hoe misy forsety telo misy sotro roa misy sotro kely indrindianako satria karaza-tsakafo io samy karazany hafa ny forsety ampiasana ny sotro ampiasana ny anitra ampiasana vao mahita ny zavatra be de be zay rehefa mivarahotsana tsy te hiaraka any ianao fa zatan'le antro sy sotro fotsiny ohatra ohatrany mitely mako matetika indrindray ohatrany hoe forsety sotro fotsiny fa tsisy antsy ohatra vao mahita an'izay fotsiny ao de fa mivarahotsana zavatra tsy mahazatra de na ianao ara tsy sahiantso azy endrantranao satria hoe ataony amifandray andrendro olo zay tsy amy fotoana tanao zay zavatra zay mahatonga azy ia zay ny tapany faharoa de diratsika ny tapany fahatelo azy ny olombanina olona tompony andraikitra fa tsy tompo toerana mba hovanina eny ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 22 443 90 na ny 22 442 09 lara telefona idiratsika mivantana raisina avy hatrany ary izay antso zay efa ataonareo a am'izay antso izay miaraba tompoko allo 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 Ie, salama tompoko. salama tompoko Io hita amin'ilay fandarana. efa tafiditra anao fa miresavy hatrany Zaho zany dimy amby telopolo taona mbola tsy manambady. Miatin'le tsy mbola hoe tsy manambadiako zany a de tsy tiako zala ara-panambadiana zany ny vadiko satria niaritra amako loatra tambola kely. Ie de zay miatiny hoe mbola tsy nanambadiako de hoe mikasakasa zany amin'ny herintaona vao takatra de kara re toko de mety toko zany fanapahan-kevitra zany le izy iny am'le hoe fotoana anambadiana nge tsy de tena misy hoe tsy maintsy taony zao tsy maintsy taony zao fa zao fotsiny hoe rehefa miteraka de ny zavatra tsontsovina hoe rehefa tonga amy fotoana amy fisondronono ohatra fotsiny zany ohatra hoe mpiasa-panjakana enimpolo taona ianao ny zanakao farany ohatra hoe mbola any amy CEG mba farafaratiny ianao andeha isotro ronono zanakao efa hiditra eny amin'ny université zay fotsiny ny izy zany hoe le zaza mitsonjovina zay no mahatonga hoe rehefa manao zavatra de tsonjovina eo avy ary zay de hoe arakaraky ny mampandroso ny taony zay no tokony hoe vitsy ny zaza teraka fa tsy miteraka fito rehefa ny mitelopolo taona mahery efapolo taona no miteraka tokony hoe zaza roa de zay fa za miteraka fito zay niny antony fa tsy misy hoe tara na tsy tara ia 22 443 90 na 22 442 09 miaraba tompoko Allo? ien tompoko Salama tompoko.
ento ny eritreritao momba amin'ny fiainana am'izao fotoana zao ya ny tanora tsy mandinika miroso amin'ny ty resaka mariazy na fanambadiana fa miazakazaka fotsiny tanora tsy hoe rotaona ohatra zany ny fahakalala fitiavana fahakalala toetra zay vao miroso amin'ny fanambadiana de am'izao fotoana ohatrany hoe tsisy heritaona de fa miroso am'le mariazy miazakazaka misoratra hoe tsy mitiarazana de za zany mba te hanoro an'le hoe re ray aman-dreny mba ampianary le ankizy a de ohatr'izay koa le ankizy tokony handinika alohan'ny risoana amin'ny fanambadiana indrindra misy an'ity le fomba am'izao fotoana hoe tsy manaja ray aman-dreny fa tonga de any amin'ny soratra de aveo zay vao makany amin'ny vodiondry de ohatrany hoe mifanipaka zany ny fiainana am'izao fotoana de za zany mba mangataka hoe atao lalàna ihany koa resaka vodiondry io a raha tsy vita ny vodiondry a tsy makany amin'ny soratra asa raha mety zay fa de tena ohatrany hoe mba mangataka amin'ny général zany mba ampita zany any am'ireo ambaratonga mpahefana satria am'izao fotoana ohatrany tsy raha in'le olona tsony le ray aman-dreny ka lasa ohatrany fanipaka na ny ankizy ara lasa tsy manaja ray aman-dreny le ray aman-dreny koa moa ety le fiainana de sahirana am'izao fiainana zao ka de mankasitraka makatelona amin'ny mpampianarana reo de izy manko ny ohatra le vodiondry manko iny ny fanambadiana malagasy iny zany a kolotsaina kolom-piarahamonina malagasy atsika ny zavatra azy hoe tsy maintsy atao lalàna de ohatra hoe soram-panambadiana ohatra fa le izy raha mbola tsy azonao nataonao lalàna tsy voatery soram-panambadiana ny olona misy any any ambany vohatra zay hitako fonjam-bola netra ny azy rehefa vita an'izany vodiondry zany de fa zay tsy misy an'izany misoratra any amin'ny be ny tanàna zany tsy misy an'izany amasina any am-piangonana zany fa de fa izy zay zavatra am'le mahakolotsaina sy kolom-piarahamonina sarotra be ny mametraka an'izay tena hoe lalàna velona hoe tsy mahazo atao aroso ny fisoratam-panambadiana tsy azo atao ny fanamasina ratsy zao ohatra ny zavatra hafa nge zay samy manana ao manko mipetraka le safidy le zo fa anana fahalalahana am'izay safidy tianao eo amin'ny fiainanao miarahaba tompoko salama tompoko vaovany tompo Itsambaovany. Efa tafiditra anao fa miresavy hatrany? Salama tompo. Salama tompo. Hitanao za zany manana zoky de misy zany mamako rehetra isanao ao de rehefa nanambady de lasa pedily le vadiny zany zay mianakavy kely nefa zay efa mianaka kely fotsiny ao de lasa tena mikorontana be ambony ambany zany zay de mba mangataka torohevitra to ka le izy raha ohatra mpanaraka an'ity fandarana ity a de zao foana ny ataoko amin'ireny mpianakaviana de ohatra hoe anambady fanorony ohatra satria io lehilahy io na io vehivavy akavady anao io na hovadinao io tsy maintsy mahazo ny fakasitrahany zanaka ho efa io fa raha vao tsy mahazo ny fakasitrahany zanaka io de hosahirana ianao mivady tsy foy zaza tsy azo avela le zaza nefa misy tsoty mihitsy any oranga io ohatra na io ramatoa io de inona no ataonao satria tsy nangataka nefany fa de hoe zay mifankaty ko nga vitan'izay fotsiny izy ty de rehefa joro no fiainana mikorotana miarahaba tompoko salama tompoko baovano salama tompoko mba saky angataka hevitra to ndao ary za zany manambady a efa niteraka ray de io vady koa tiano mifanerasera amin'izaniza mihitsy a tsy mba hoetany lazainy hoe fa zaho olo miavonavina any fianakaviany a de zaho olo mahivava ny fianakaviany fa zavatra tsy misy zany de tsy avela mandeha mamonjy adidy any aminazy mihitsy nefa izy rerana mandeha any rehefa misy adidy atao any amany de ohatr'izay koa ty amiko tsy mandeha makaty amiko mihitsy izy de za tsy avelany mifanerasera amiray aman-dreniko koa fa mamelora fianao ny reniko de nefa zao zavatra zany zavatra tsy misy daholo de tena sahirana zany saika iza zany sisa mba afa ty faneraseraako fa niavana rehetrarehetra zany sy ty faneraserany de ny voalohany indrindra aloha de ny ray aman-dreninao aloha azavely ny anazy rehefa tsakanany de velao azy ny azy ena izy efa maty ray aman-dreny fa maty daholo ny raitiny reniny eny de ny ray tapohaniny ohatra rehefa tsy tia nifanerasera ami'ray tapohaniny ianao de velao ny azy no fa ninao aza tapahana ny fifandraisana amy ray aman-dreny a zay de lazaiko anao mivady nge azo soloana fa ny ray aman-dreny tsy azo solony zay ary le izy a ny tena atao mivaditako azy a mampanabe a fahasarotam-piaro no mahatonga an'izany
de fefeny daholo ty rehetrarehetra ty ianao olona tsy manao ratsy tsy mamitaka azy tsy manina ko manina no fefeny eo de manana koa fahalalahana amizay zoanao zany zo tompo de anankiray saika angatahafevitra koa izy moa zany am'izao tsy de hoe manana faraikitra de tam'le franchement tamin'ny eritaony reny koa moa zany zay ohatra hoe sendra olana tatotokantrano ty amin'ny ara-bola de ohatra hoe voadona be tam'izay saina de am'izao izy tena hoe mila vany no tena hoe zay zavatra rehetrarehetra ataoko de lazainy tsy mety daholo nefa izy tena tsy manao ninninona fa tena hoe manao patron araka le message teo de fefitony daholo zay zavatra ataoko rehetra fa hoe tsy mety ony iny e de izy ngia hitanao fa de ianao ihany de efa mahatsapa fa tena voadona mafy izy tam'ireny fiboany reny de tena ohatrany hoe verisaina mialatsiny am'teny anjany ohatrany hoe verisa za tsy hiteny sanatiny vavaladiny lela hoe adala fa verisaina ady zay fa verizatsaina an'izay a lasa tsy ohatrany hoe tsy tompona andraikitra tsony izy a amy zavatra zay ataony hitanao ohatrany olona marary saina fa tsy mbola marary saina fa tratany fahatsarana tsara na le ataotsika hoe terin-tsaina de lasa raha voatratan'izay a de lasa ohatrany hoe manahirana daholo tsy zavatra manodidina mahasorena daholo mampalikiliko daholo ny zavatra rehetrarehetra de zay no mahatonga an'izay fa raha ohatra ka miverina am'loany hoe mahazo azy mahita azy vadinao eo ka mivoaka maraitsy ariva manatateraka ny asany moditsona tsara rehefa ataony sy ariva miaraka mivady aman-dany lazaiko anao fa afa ny fetsiny ya mankasitraka ary ya tsika raha tiana ny général de menareo ny lara telefony rehefa avy eo a satria ilaina ihany koa fiasionao zay miaraba tompoko tsika rehetra azo zany de natelo fotoana ya raha ohatra hoe fotoana any vo manambady firy-taona taraiky zay telopolo taona iah zao ya de taraiky be raha ohatra hoe telopolo taona vo manambady mbola tsy taraiky e afa eritrereto fotsiny hoe rehefa de zanakao farany hoe firy taona de fa mba hoe tsy any amy lycée tsony fa mety hoe any amin'ny ambaratonga ambony zay fotsiny iny jerevana azy zay fa tsy misy hoe firy taona na firy taona fa rehefa ohatra hoe any amy dimapolo taona ianao vao miteraka vo anambady de ataovy anakiray ihany ny zaza na farafahabetrany zay ka eny ary ie miaraba tompoko allo ie tompo baovaninao eo mba hovanitsika rehetra tsika rehetra tompo le misy ina ty le tao amin'ny RDB ilay voalohany teo zao mba tiako hitenena ke le ray aman-dreny le ray aman-dreny zany sarotra be am'le ray aman-dreny mihitsy le mihaiko hoe diso ny olana rehetra tsy miverina teo zao de ohatr'izay daholo de le ray aman-dreny atsika zany tokony mba manaiky diso fa tsika ndraiky tonga lafatra e sika tsisy nampianatra olana aman-dreny zany fa aleo tsika mba miaiky hoe diso de mba manaiky koa io zanakitsika rehefa mitsotra ny marina de mba ekeo e fa tena indray mamorona verbe tsy haiko tsony de lasa mitsoka ve le ankizy de hoe le ankizy zaza maditra ohatr'izao tsy maditra le ankizy fa ianao no mampaditra azy marina loatra de le am'le vehivavy le hoe manao patron le lahy matetika koa izy io zavatra hitako tsika vehivavy ihany ny manazatra anazy amin'io raha samy mandeha avy any amin'ny ale mipetrahinao fa aleo ataoko izao aleo ohatr'izao rehefa avy eo am'izay le izy teorina miditra eo am'le 5 ans de marie zany manomboka efa nisy setra de minazy am'izay fa faorina le izy fijaliana le izy tsy zaka le izy manao patron mivady fa tsika tokony saina tsara zany tsika izay zavatra mety ho vitatsika hatrano farany fa tsy hoe tokantrano zany tokony tsy indray andro na heritaona farakaraky midiranao anatiny any ahitana setra be dehibe de farany eo am'le tanora le maika hanambady za zany de hiteny aza mitady volana ho an'ny tenanareo ianareo fa ny tenanao ara tsy velinao akory vady ilainao zazakely tonga de mba ahoana moa zany tena ieritreretinareo ny fiainana io kilalao raha i tanora de mba iny any mianatry le ray aman-dreny reraka adiny ndray mivazavaza tsika manoro an'io rehetrarehetra rehetra io
ato amin'ny RDB sorana BDB ary vavana amin'Andriamanitra mba ho lavitry ny corona izy mianatra fa tena tsy voavidy tsika-bola zany ny fanabeazana omendreo olo reo a dia aza atao rano araraka andamosindrisa ihany koa fa mba raisy zay mahasoa atsika fa zava-dehibe tsika tsisy ampianatra zany tsika fa itsika ao anatiny ezaka manao zavatra mahasoa atsika dia ny ray aman-dreny mila manaiky diso rehefa hoe tsy mety a dia zay mba angatahako mafy-atsika ray aman-dreny misaotra indrindra tompoko fa tena torohevitra mahasoa ary tena zava-dehibe mihitsy anie zany zay mihitsy zay fana le ataontsika teo rehefa mihitsy mijoro vavolombelona dia tena zava-dehibe mihitsy miarapa tompoko miarapa tompoko ianao mamarana azy ia mba vanina tompo tsika rehetra azafady za manambady a manazanaka anankiroa fanontaniana manitiketika ny lehilahy ve rehefa hoe hoatokatrano ve a dia tsy maintsy manao firaisana ranony foana isan'andro na hoe isaky izay matsiaro fa raha vao mandahy ianao ndray mandeha dia migafy fanontaniana ho an'ny lehilahy rehetra zany mba misy hoe lehilahy mihaino monareo koa lehilahy rahateo dia mba tiako afakatra zany hoe raha misy fanambady zay nareo vehivavy manambady rehetra io a hoe vao mandahy anazy indray mandeha ve le vehivavy dia migafigafiny mihitsy le vadiny avy eo ia marina loatra le izy igny io araky ny fifanarahan'ny mpivady a arakaraky ny hoe eritreritry ny mpivady fa io tsy afaka mametraka lalàna mihitsy tsika hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy maintsy zao fa zay fifanarahan'ny mpivady any fa le fifanarahana tena hoe mitondra amin'ny fahasambarana eo amin'ny mpivady zay nginy nanaovan'Andriamanitra io hoe fitiavany lasy ny vavy io amin'ny fanambadiany ahitana ny fahatsapana azy io a tena engy foana amin'ny mpivady hoe amin'io firaisana ranofo mpivady io ihany no ahitana an'izany tany hoe fahasambarana ifampizarana ary atratraranao le ataon'ny vazava hoe septième zany hoe lanitra fahafito zany hoe tena faratapony ny tena hoe fahafinaritana sy hafaliana sy ataotsika hoe fiadanana ao anatiny zay nanaovan'Andriamanitra anao ary zany tena hoe anisan'ny mamatotra manamafy ny tokantrano ny fahaizan'ny mpivady mandamina ny fiarahana ranofo zay napetraka-Andriamanitra ao mpivady zay le izy ia ndao fitiantsika ary zay vao nataontsika teo ny zavatra nytenentsika teo dia mikasika ny fahatokisatiana dia matovy any dia fanontanisantsika teo mihitsy hoe tokony toetra nanana amin'izany le hoe fahatokisatiana zany dia fahafantarana ny tenanao voalohany indrindra raha to mahafantatra ny tenanao anao dia indrindraindrindra le hoe fampirisihana ny tenanao le nataontsika hoe samynosorandreny menaka dia tena zava-dehibe mihitsy satria manome tosika ataoko hoe tosika mahery vaika mahatonga anao anana fahasahina ka iny moa zay ve ny fahatokisatena zay ngamba raha atao fitinina amin'ny teny tsotra le izy a dia amin'ny hery mbola toisantsika io a fa mbola tsy tapotra io fa ny fotoana ny tapotra le tapany voalohany fa nefa toisantsika eo amin'ny hery zay ny fotoanantsika ary androany a nareo zay te hiona amin'ny généraly a dia ity ny lara telefona zay azahoanareo azy aloha atsoy aloha ny 22 443 87 rehefa azonareo ny lara telefony généraly a dia atsoy généraly isaky ny maraina amin'ny fito sasany ka hatrany valo ny tolakandro amin'ny iray sasany ka hatrany roa dia rehefa azonareo généraly a dia omeny anareo ny ora ny fotoana ny andro zay andehananareo any aminy a zay toerana zay lazainy anareo eo a dia arao amin'ny atsaka sy andavany zay a mba hamora ny fandaminany ny fotoanany koa satria bedibe ny zavatra izay ataony azatsony aloha izy a am'izao hatrany amin'ny iray sasany satria mbola eny ambonin'ny fiara izy rehefa avy eo a dia tsisy fotoana koa zay omeny anareo satria ny agenda-ny mbola any an-trano dia tsisy amy-trano hoe izy any tokony raisiny am'firy ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsiny ny alina amin'ny valo sy sasany a ary nandeha tany amin'ny ADB live izy teo a ialana tsiny fatapatapahana satria noho ny toetrandro no mahatonga an'izay fatapatapahana izay dia ialana tsiny aminareo fa misy aminareo mitaraina dia amin'ny youtube koa noarahantsika zay fandarantsika teo izay Bruno teo andrafan'ny teknika da dia no mikirakira ny sary a ny général Désiré Philippe Ramakavelo no nanao fa melabelara-kevitra velo matoboko dia matofilavy arako nampanintana aloha mbo tenena ninarao asotra ny tsomba hita tika efatra mianaka angeny tompony fahatarana eto manao veloma mba
hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina